Amin'ny fiainana ray havana malala nazontsika fampiona toyzao am'izao farany herinandro zao indray azontsika miaina ny tenin'Andriamanitra miaina antsika amin'ity anio ity. Ianareo izay voantso an' Jesosy Kristy maran'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Sabotsy 4 May 2024 imanjinantsika ny rohevitra manao hoe mampahery ny fanahy masina. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra aho, avaiza famonjena ahy. Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao landry sy ny tany. Tsy mahavelona angozozana ny tongotrao, tsy rendrena ny mpiaro anao. Iny tsy matonona rendrena ny mpiaro n'Israely. Jehovah mpiaro anao, Jehovah filofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mamela anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehovah iaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
andeha hivavaka isika. Andriamanitra manomeo anay ny zavatra rehetra ianao, koa dia mankalaza sy midera me vonahinahitsinarynao masina izay. Tompo, mahatsiaro teny izay fa mpanota, ko mandohariko enatrehanao, miaiky mifahadisoanay, mamindra fo aminay ary mamela ny elikay. Fanahy masino, midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao, akana mafisanay, avozanay amin'ny finoananao. Naran'i Jesosy Kristy tomponay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ity ity ry havana malala toy hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Paoly ho an'ny Korintiana. Korintiana voalohany toko 2, ny 12 ka hatramin'ny 9. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Fa isika tsy nandray ny fanahy izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mbo fantatsika izay zavatra men'Andriamanitra antsika. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'ny olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy. Raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izay. Fa ny olona izay araka ny nofy ihany, dia tsy mba mandray izay amin'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany, sady tsy azony satria araka ny fanahy no amantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza no nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy antsika, ilay tia antsika. No finainariny antsika teo ry havana, Korintiana voalohany toko 2, 12 ka hatramin'ny 12. Izay epistily voalohany soratan'i Paoly apôstôly amin'ny fiangonana tao Korinto, dia milaza ny amin'ny fitoriana ny filazantsara, koa manazava ny saintsika fanahy masina, mba ho fantatsika izay zavatra men'Andriamanitra atsika. Mba ho fantatsika izay zavatra men'Andriamanitra atsika. Ho ny 12 tapany 2. Raha tian'Andriamanitra tokoa isika, dia zava-mitsika amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina ny zava-miafina momba ny famonjena, izay mifototra tanteraka amin'ny Kristy fahendren'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny fahaiza-mandahateny na faharanita-tsaina amin'izay maha-olombelona mantsy ny fantakaran'izay zavatra ambaran'ny Baiboly, fa miankina tanteraka amin'ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina iriry ihany, izay ny asa tao amin'ny mpanoratra ny Baiboly, no mitarika antsika hatakatra izay tian'Andriamanitra ambara amintsika. Izany akory tsy milaza fa tsy ilaina ny fianarana sy ny fandariana ny soatra masina, fa izay tiana ambara eto dia ny hahatakarantsika fa tsy hampihalala ny sitrapon'Andriamanitra raha izay asan'ny sain'olombelona fotsiny amin'izao. Ary izany ny voalaza eo amin'ny 14. Fa ny olona izay araka nofy ihany dia tsy mba mandray izany fanahin'Andriamanitra izany, fa fahadalana aminy izany, sady tsy azony satria araka ny fanahy ny amantarana izany. Ary zavatra faharoa lehibe eto ry havana, manazava ny saintsika ny fanahy masina mba hananantsika ny sain'i Kristy. Ny 12. Ny olona manana ny sain'i Kristy dia mahalala tsara ny fikasan'Andriamanitra ho famonjeny izao tontolo izao, ary tsy hoe mahafantatra sitrapon'Andriamanitra fotsiny ihany, fa misafidy ny aniry-tena ka hampandefitra izay rehetra fandriany sy ny filarinofo amin'izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fandraisana fanomezan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina ao amintsika no hananana izany saina izany, ka mahatonga ny apôstôly ilaza hoe, fa izahay manana ny sain'i Kristy. Tsy hain'ny olona izay tsy manana ny fanan'Andriamanitra fantarina izany zavatra izany. Zava-dehibe loatra izany ry havana ny amin'ity fanahy masina ity, izay ambara aminao ny hoe angatao amin'Andriamanitra mba hitoetra aminao, ka azonao manaiky ny fitondrana ianao koa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao izay manazava ny sainay amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba ho fantatray izay nomen'Andriamanitra anay sy hanananay ny sain'i Kristy. Tompo, manotena ho anao izay ary manavao izany koa, ka miaraka aminao amin'ny androm-piainay rehetra, dia tao io faharoantenanay ho anao amin'ny fiainana sy ny didy nomenao anay. Tompo, vonjeo ny firenenay, iasao ny nosinay, tao io ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka anasaranareo marary, ampahirizinareo manamanjo, ananareo maresokola ihany koa, ary amonjenareo mahantra sahirana. Tao io ny asa sy ny fihazakazahanay, ny fianarana, fikasanay rehetra. Ivavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanafitra, rehefa nitsangana tamin'ny maty, ary efa nampianatra anay koa ny ivavaka manao hoe: Rainay ao izay ny an-danitra, ao masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny izy anona sahaza ao anay,
ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izy meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha isa fotoana riavana nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Andriamanitra ho fanantenanany hameonareo amin'ny fifaliana sy fiadiana rehetra amin'ny finoanareo mba tombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Teo an'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.